eny ary dia falmerabatsika rehetra minaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity izay mbola omeny tompo atsika. Miraba ihany koa mpanaraka amin'ny vantana rehetrarehetra amin'ny alalan'ny tambasotra anio. Manana fiadanan'ny tompo amintsika. Faly mahita anao androany, tsy reraka mihitsy amin'ny teny an'izany. Dia androantsika ifampahery indray dia mino fahiresaka aminao ny tompo hoe za afaka miteny sy mitatatata eto mandritry ny adiny ray latsaka fefany fa raha vao tsy ny tompo mihitsy miresaka aminao mironjona fotsiny ianao matiantoka ianao tonga eto mahafinaritra ange le miry fa mino afa tsy hira ny alehanao eto lazao kely le namanao mino afa tsy hira aloha ny alehanao eto matiantoko tsika marina raha hira ny ale eto e mariny aloha mandeha karaoke sady efa misy ny karaoke evangelika zao sady mihinana no mihira fa ny alehantsika eto dia hiaraka ao amin'ny tompo ary hinana sy andray izay fanambarana omeny tompo atsika. Amen. Dia mino fa manakambara aminao izy amin'ity andro anio ity. Ndao tsika hijery soratra masina anankiray na anankiroa anio metrantsika an'izay afatra tian'ny tompo ambaratsika dia izy mihitsy ny avelantsika hitarika atsika. Amen. Romanina toko fahenina no andeha hozahantsika dia ny fahefatra ka hatramin'ny fafito minaran'i Jesosy. Koa raha niarana levina tamin'ny Kristy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesany isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa ny toetrantsika taloha dia niaraka nomboana taminy animbana ny tena niota mba tsy hanompotsika niota intsony fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Korintiana faharoa toko fahefatra manomboka amin'ny andininy fafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo aminaran'i Jesosy. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany-tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehiben'ny hery fa tsy ho avy aminay. Voageja mandidina izahay nefa tsy tery, very-hevitra izahay nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandraka hariva ao amin'ny tena izahay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandraka hariva noho ny amin'i Jesosy mba aseho ao amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Sitsika faharoa ambin'ny folo farany koa ny fahafatesana no miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo. Amen. Reo teny anankiroa ireo aza samy afatry apôstôly Paoly no ifampizarantsika anio. Raha mahafinaritra moa anatina tontolo na fanompoana dia za mahita mihitsy no hoe fanomezana lehibe ho an'ny fiangonana ny fisian'ity apôstôly ray ity satria ny fanambarana ny zava-miafina rehetra ho amin'ny Kristy dia napetraka Andriamanitra ho ao-apony avokoa. Dia izy no apôstôly izay nomena antsika jentilisa ihany koa tahaka amin'ny Petera izay nomena ny Jiosy izany. Ny zava-miafina ao amin'ny Kristy tamin'ny herinandro isika dia niresaka ny atao hoe hery n'Andriamanitra. Ina moa ilay herin'Andriamanitra ho isika? Ny filazantsara ny teniny amin'ny hazo fijaliana dia herin'Andriamanitra ho famonjena an'izay rehetra mino. Tsy ny teny rehetrarehetra no mitondra famonjena, tsy ny verse rehetra no mitondra famonjena, tsy ny fanambarana rehetra, tsy ny toriteny rehetra, fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana. Ao anatin'io zany misy lakile ny fahavelomana, fa tsy ao anatin'ny fanambarana rehetrarehetra. Be dia be ny toriteny izay mandeha
ny sasany mandeha araky ny moral fotsiny. Inona moa le moral? Fantsiana fitondratena. Zao ny tokony ho atao, zao ny fandehany, zao raha ataonao zao de tokony ohatran'izao, raha te azo an'izao ianao de manao ohatran'izao. De amboary fitondratena, de mifankatiava, de aza miady, de mamela eloka, de manaova zao. Tsara zany, mampilamina fiarahamonina zany, fa tsy misy herin'Andriamanitra ao anatin'izany. Hany ka ny akamaroam-potoana de inona moral fotsiny zany ao anatin'ny fiainan-janak'olombelona. Rehefa mamaky tsy fantatro ianao raha mba efa namaky an'ireny fahalalana sy fahaizan'ny olona atao hoe filôzofy reny, fa tena enjana be nge fanambaran'ireny olona reny. Any ivelany any amin'ny firenena aziatika misy ny atao hoe Dalai Lama, izay olona manam-pahendrena izay ekeny zao tontolo zao, hatramin'ny président américain miantso azy anatony mba hiresaka fahendrena. Fahenona fotsiny any reny de samy miala. Fantenin'Andriamanitra kosa izay manambara, fanteniny amin'ny hazo fijaliana, de herin'Andriamanitra ho famonjena. Misy asa any anaty, misy transformation, misy fandovana fiainana. Ary zany hoe fampiresantsika amin'ity andro anio ity. Dingana telo no ho resako aminao androany ny amin'ny fiainana ao amin'ny Kristy. Dingana telo no resantsika zay ambaran'ity Romanina toko fahenina ity. Ny dingana voalohany de ny fiaraha-miombo amin'ny Kristy. Ny dingana faharoa de ny fiaraha-milevina amin'ny Kristy. Ary ny dingana fahatelo de ny fiaraha-mitsangana amin'ny Kristy. Tampasika efa niresaka an'izay zavatra zay hoe teo amin'ny Getsemane io no nampiraisina ny fiainan'olona be de be, zay mpanota, zay olon-dratsy lasa ankehitriny ary ho avy nampiraisina tamin'ny Kristy. De zay natonga ny atsembohan'ny Kristy ny patrapatraka toy ny rà, satria mavesatra loatra aminy. Teo ny tenenany hoe raha eo esory amiko ty kapoka ity, fa mavesatra loatra ity. Fa Jesosy lay tsy nalala ota de tonga ota. Zany hoe tena feno fahotana loatra tany anatin'ny tany. Nampiraisy mpiainana tamintsika izy, nampiraisina ny fiainako sy ny fiainan'ny Kristy. Ary zay le ambarany teny am'izay eto hoe niara-nomboany, manomboka amin'ny 5 tsika namaky teo amin'ny Romanina toko fahenina, koa raha niara-nalevina tamin'ny batisa isika ho amin'ny fahafatesana, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty voninahitry ny ray, no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao, fiarahana miombo amin'ny Kristy. Zao no mila fantatrao anatin'le tantara. Ny olona rehetra zay an Jesosy, ny olona rehetra zay natsapa ny asan'ny Kristy tao am-pony, de tsy mila mangataka fiombona amin'ny Kristy. Tsy mila atao vavaka zany. Jesosy io ataovy miara-miombo aminao. Ny olona rehetra izay natsapa ny asan'ny Kristy tao am-pony, de tsy mila akory ary mangataka ny ran'ny Kristy, fa mbola tsy fantatra ao akory fisiany ran'ny Kristy, de fa niodiovin'ny ran'ny Kristy izaho. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra manambara ny amin'ny Jaona 1:1 ihany hoe raha misy manota ozy izy de manana an Jesosy Kristy lay marina isika zay misolo vavantsika, ary ny rany Jesosy no manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izy tsy miteny hoe raha mangataka isika na angatao ny rany Kristy, fa tonga de ny rany Jesosy. Rehefa maloto azany, rehefa misy fahotana azany, de raha miaika de ny rany Kristy no manadio ary manome antoka ny fanadiovana. Amen. Mbola tsy mahalala akory ary mino afa maro amintsika reto ny tsy mahalala zany fiaraha-miombo amin'ny Kristy zany. Fa na fantatrao zany na tsy fantatrao de efa vitan'i Jesosy izany. Zay ny ambarany eto atao anatin'ity niara-nalevina tamin'ny batisa isika. Eo vao mivoaka io fampianarana io an'ny Romanina, eo vao mivoaka io fampianarana io an'ny rehetrarehetra, kanefa lay fiangonan'ny Kristy efa nitsangana 20 taona talohany io tantara io, 30 taona talohany io tantara io. Ny apôstôly Paoly de nomena fahalalana fotsiny anazava ny zava-misy, ny zava-mitranga ao amin'ny tenan'ny Kristy. Fa fony mbola maty noho ny amin'ny fahadisoantsika isika, efa maty sady Jesosy nitondra ny helotsika. Ianao tsy mila mangataka hoe hoeto ny heloko Jesosy, azonao ve zany?
ianao tsy mila mangataka hoe Jesosy io eto ny eloko, ianao tsy mila mangataka hoe eto ny fahotako, eto ny fahoriako. Izy dia voalefina nohona amin'ny fahadisoantsika ary nokapohina nohony amin'ny fahoriantsika. Tsy mila angatahana fa zavatra efa vita. Azonao ve hatreo? Tsy mila lazaina fa zavatra efa vita. Zaraintsika roa le tontolo ny anankiray atao kilany ataontsika hoe tontolo ara-panahy, any anankiray atao andaniny tontolo eo amin'ny tamaso. Inona le ato? Ary inona le ato? Eo amin'ny tamaso. Ato amin'ny tontolo ara-panahy raha lasanabavy izay rehetrarehetra any Kristy Jesosy ozy ny Galatiana 5:4 dia efa nanombo ny nofony, ny faniriany sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Izany hoe ato amin'ilay tsy fantatritsika efa vita ny zavatra rehetrarehetra. Azonao? Izay tenenan Jesosy vita ny zavatra rehetra. Ozy izy teo ambony hazo fijaliana meloha ny hafatesany tout est accompli. Vita ny famonjena, vita ny fanatofotana, vita ny fanadiovana, vita ny fanatanterahana, vita ny fanamasinana. Ato amin'ny tontolo ara-panahy. Ato amin'ny tontolo ara-panahy dia efa voaomby miaraka amin'ny Kristy teo ambony ny hazo fijaliana aho. Ary ianao ihany koa raha an Jesosy dia efa voaomby miaraka amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Raha tsy voaomby eo ianao tsy manana anjara ao amin'ny Kristy. Raha tsy manana anjara ao amin'ny Kristy ianao, tsy andova ny fiainana mandrakizay ianao, fa overiny amin'ny fahotanao ihany. Satria maninona zay ny ambaran'ilay teny izay nivakiantsika teo, andiny 5 Romanina 5. Fa fantatsika fa nitoetrantsika taloha dia niaraka nohomboana taminy. Efa vita. Azonao le izy? Efa vita. Niara-nomboana taminy hanimbana ny tenany ota. Atao anatiko ato misy tenany ota. Izay tsy maintsy avery aho. Isy olona be dehibe ilaza ndray androany rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20. Dia iteny izy Andriamanitra zegny mananao an'izao, zegny ninao an Jesosy, zegny nanao an'ity. Zay Jesosy nilaza ho avy misy maro avy eo anatrehako dia ilaza. Tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao fa izay zay nginy ezaka nanao an'izao, zay ezaka nanao an'izao. Ho avy ny virjina 5 adala dia iteny hoe zay nge ny azona ny maha-virjina anay e. Fa ozy izy tenin'Andriamanitra milaza ozy izy Jesosy laza tsy fantatra akory navitaizanareo navitaiza. Satria maninona? Taraiky ty tenany ota ity. Io tenany ota io zany tahaka zavatra maloto any anatin'ny olombelona any. Azonao? Ka na inona nataon'ny olombelona ty ivelany tsy mety voafafa le izy. Izy zany mba miezaka be, za hanao asa soa, za nangana, za hitaiza zazakamboty, zako ny apafolo ny karamako ataoko an'izao dia za hanao an'izao dia za hanao an'izao. Fa le tenany io tao anatiny tsy maty. Dia rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra izy dia hitantara zavatra marobe izy ny zava-bitany. Fa ozy Andriamanitra hoe anaka, misy tenany io tao anatinao. Ary io tenany io ta io tsy idiranao ny lanitra. Io tenany io ta io iadamany napiditra an'io. Io natao hoe fahotana fototra ho an'izay tsy mahafantatra io. Fa tsy resaka hoe mijangajanga mangalatra mamono olona. Tsy zany tsy idiran'ny olona ny lanitra. Fa io tenany io ta io misy corps du péché ao anatiny ao. Zany nahatonga an Jesosy re olona tsy maintsy maty. Misy olona manao eny mety endrika kivazivazy le izy fa ohatra mampandini-tsaina kely any le izy hoe fa ahoana tokoa ary zany. Fa maninona ary Andriamanitra zany? Maninona izy ozy izy le vazivazin'ny olona zany? Fa tsy azo koa le Andriamanitra. Fa maninona raha ny devolo ny problema? Maninona raha ny devolo ny vonoana? Fa tsy ny zanona ny vonoana, tsy lojika zany. Hoe na ny devolo ny problema dia ny zanaka ao ny vonoana. Ohatra marina le izy tsy lojika zany. Devolo ny olona dia ny zanaka ao ny vonoana. Maninona raha ny devolo ny vonoana? Milamina koa jerinakay rehetrarehetra. Mitohy ny fiainana miverina indray ny ferana. Azo ny vonoana ny devoly. Fa ty problema. Azonao? Io problema. Maty ny devoly, ripaka ny devoly. Io taraiky. Tsy afaka miaraka amin'Andriamanitra isika. Zay ny tenenany tenin'Andriamanitra ny boky Romanina any mbola milaza izy hoe nofo aman-drà tsy mahazo mandova fanjakan'ny lanitra. Satria maninona nofo aman-drà?
misy ny tenany ota. Tsy maintsy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana tenany otatsika io, tsy maintsy. Ary ny fomba nomboana azy dia ny fanahy tsy azo omboana. Ny anjely koa tsisy mety ampidinina eto ambonin'ny tany andana ary Mikaela tsy hoany a. Inona ny dirako amin'izany rarahanareo zany? Fa tsy maintsy lay Andriamanitra teny no notafiana nofo, tsy tonga nofo fa notafiana nofo, satria ny fanahy tsy isy transformation ho nofo fa ny fanafiana no misy habillage. Dia rehefa nasiana nofo izy dia iny nofo iny amin'izay nampitondraina ny tena nyota io, dia nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, dia maty ny fahotana. Dia rehefa ho any an-danitra paster tovina zao dia zao ary tonga dia accepté eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy noho ny amin'nataoko, tsy hoe satria za mibebaka be, tsy satria zany tena niezaka be, tsy satria za rehefa mivavaka tonga dia matotra be mihitsy satria mamikivasivazy zany sa tena mazoto makany am-piangonana, za tsy mba tary zany za rehefa mihira. Ny olona mierikerika be sady manandra tanana mierikerika fa za tena matotra be ary tena mifantoka. Misy olona mijery ary mahita zavatra tahaka zany sy mieritreritra zavatra tahaka zany. Fa ninina fihetsiketsehana ivelany ataotsika raha vao velo le tena nyoto io very foana. Io zany tonga dia tsisy resaka mihitsy manao inona tsy zay ataon'ny olona, tsy zay tsy ataon'ny olona, fa ny tena nyota ao anatin'ny olona. Dia io nomboan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Dia rehefa voaomby teo ambony hazo fijaliana amin'izay io ato amin'ilay inona mositsika ny ato? Tontolo ara-panahy. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra milaza eo amin'ilay andininy faefatra, niarana levina tamin'ny batisa isika. Misy anankiroa ny batisa, gaga ianao inona zany? Mangatsy hoe ray ny batisa ozy ny baiboly, roa ny batisa. Ny anankiray atao amin'ny tontolon'ny fanahy dia ny ray atao amin'ny tontolon'ny nofo. Ny atao amin'ny tontolon'ny fanahy dia niarana levina tamin'ny Kristy isika. Zany hoe zavatra ara-panahy. Jesosy no nolevina, jereo le sary Jesosy no nomboana tamin'ny ara-nofo. Dia tsika miara voaombo amin'ny ara-panahy azo fiatrehana. Satria ty tsy hita maso. Avao indray selesisy ahita izy ty tena nio ty tsy hita maso. Na ho any amin'ny profesora ary ianao mba karoa ny tena niota atao anatiko profesora. Tsy mahita an'izany profesora fa lazay mifamitapy ianao. Tena voan'ny fivavahana ianao izy fa tongava saina fa tena tsy milamina any anatinao. Tsy hita maso io. Jesosy Kristy nomboana teo amin'ny hita maso, dia za voaombo ao amin'ny tsy hita maso. Dia zany kely olona tsy misy fanameloana ho ahy. Azonao. Eo amin'ny faheno izy milaza eo amin'ny andiny voalohany, inona no lazaintsika toetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana sanatria zany ataontsika izay efa velona, efa maty amin'ny ota, ahoana no velona aminy indray. Za zany efa maty ny amin'ny ota, efa maty ny tenan'ny otako, efa maty, efa tsy zany tsony, tsy kotiana amin'izany lalan'izany tsony fa efa ho amin'ny Jesosy Kristy tompo ary olona niara-nomboana taminy. Izy voaomby amin'ny hazo fijaliana, ny anahy voaomby le tenan'ny ota. Azonao. Mandeha indray ny tantara faharoa, rehefa voaomby izy dia maty, dia nalevina tao am-pasana. Za kosa indray ao amin'ny tontolon'ny fanahy niara-nalevina taminy ihany koa, mba hanina mba tsy hanangatra intsony ilay tenan'ny ota, mba tsy ho tsaraina araka io tenan'ny otako io intsony aho eo anatrehan'Andriamanitra, mba tsy ho mpanota intsony ny fijerin'Andriamanitra ahy. Jesosy igny Andriamanitra igny mijery ahy tsy mpanota igny fijeriny ahy ty ireo olona. Ianao afaka miteny ianao mbola nanao zao, mbola nanao zao. Efa ao amin'ny tontolo fanahy Andriamanitra nanadio ahy. Zany ny atao hoe fitiavan'i Kristy. Fa tsisy loka kely dia adinon'ny tompo momba anay. Fa tsy rehefa tsy mahazo valim-bavaka kely dia hoe tena tsy tadidin'i Jesosy mihitsy. Tsy mba hitanao very Jesosy ty ranomasoko ity hitany ranomasonao fa mihoatra lavitra noho izany ny zavatra nataony taminao. Nalevina tao anaty fasana ny tenan'ny otanao, mba tsy ho azo tsaraina intsony ianao partiran'ireo. Any am-boky Malakia, any am-boky Zakaria misy lehilahy anankiray atao hoe Josoa mpisorona be. I Josoa mpisorona be io zany mpisorona be zany raha lasanabavy zany atao olona masina indrindra teo amin'ny Israely. Fa ndre mandesa tana nitondra azy tao anatina tontolon'ny fanahy Andriamanitra dia nampiseho azy ny zava-mitranga rehetrarehetra. Any am-bokin'ny Apokalipsy dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe ataontsika hifaly fa
voazera le mpiapanga ny rahalantsika andro amanalina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa lasa amin'izay Satana hiampangany Josoa ampisorona be izay olona masina indrindra eto ambonin'ny tany tamin'ny andro izay niainany, dia nentina teo anatrehan'i Jehovah. Ary izao voasoratra, Josoa dia maloto dia avy Satana hiampanga azy. Isika rehetra hoe tsisy masina no Josoa ampisorona be amin'ny endrika ivelany, fa noho ny amin'ny Kristy izay nanombo ny tena niotantsika sy nandevina, dia lasa olo masintsika. Dia rehefa miresaka amin'Andriamanitra tsika tsy mila protocole, tsy mila miantso ary Andriamanitra ny lanitra izay mitangina raha ho anao. Misy zany eo amin'ny Salamo ho an'ny olona spesialista tsara mihitsy ny Baiboly, mahafantatra tsara daholo ny teboka sy ny faingo rehetrarehetra ao anatin'ny Baiboly ao, dia mamoaka ny fomba firesaka ry zareo sy ny fomba fitenin'ny mpanao salamo. Fa ny livre de psaume, ny boky salamo, livre poétika zany hoe rehefa ohatran'ny poeta izy zany ny teny. Fa za tsy hanao poeta mihitsy amin'ny vadiko, tsy mahay an'izany ny tenatsika ry havana. Fa rehefa miresaka tsika dia miresaka normal, nona kiseria, fa tsy zany ny ahodikodina be ry vadiko izay nalaiko tamin'ny taona. Ohatran'ny somary efa elaela ihany ty vadinao ity no nangididy ny kakana ka manontany amin'ny fomba mihaja hoe raha oviana ihany moa izy ty, so dia ho avy ihany ny tompo, tsy tonga ny hanina. Miara-nalevina tamin'i Kristy isika, batisa ao amin'ny Kristy. Ozy izy Jesosy ndray mandeha laza ilazako anao ny resaka batisa iny, le batisa roa, so dia mbola tsy levinao tsara le batisa roa. Izy Jesosy ny resaka ndray mandeha nanatona azy Jauna sy Jakoba. Tsy Jauna sy Jakoba moa za fa nangalandry la mercenaire mihitsy le resaka e. Ny mama mihitsy ny resana satria fatany tsara hoe vehivavy mahay mandresy lahatra. Resaka tamin'ny mamany izy roa lahy neny mbala zao Jesosy hoe ataovy eo akavisy akavanan'io zay roa lahy reto, lasa tokoa mamandry zareo. Ny reniny zanak' Zebedio, hafa mihitsy filazan'ny Baiboly azy. Mbola mandinika be ianao hoe ny reniny zanak' Zebedio. Izy Zebedio dia izy ny reniny zanany, dia lasa zany nanatona teniteny. Ozy izy Jesosy, hainareo ry lavany hisotro amin'ny kapoka izay hosotroko, ary ho atao batisa amin'ny batisa izay anaovana. Na dia tsy fantatra izy roa lahy dia ozy izy namaly hainay ihany. Ozy izy Jesosy hoe ny kapoka izay hosotroko dia hosotronareo ihany, ary ny batisa izay anaovana, io le azo fijaliana, dia anaovana anareo ihany, satria miaraka ombona amiko ianareo ary miaraka alevina amiko indray. Andehananareo fiainam-baovao rehefa avy eo. Toitsika amin'ilay resaka ary ato zany miara-voaombo, miara-maty ary miara-belona. Eto amin'ilay tantara Jesosy ao amin'ny nofo izy daholo. Izy no nomboana, izy no nalevina, ary izy no nitsangana tamin'ny maty. Fa isika kosa amin'ny tontolo ara-panahy, tsika miara-miombo aminy mbanombanany tenany io, ta miara-levina aminy mba tsy hisy fahatsiarovana ny amin'izany intsony, ary miara-mitsangana aminy mba handehanantsika amin'ny fiainam-baovao. Amen. Atao amin'ny fiainantsika andavanandro kosa dia inona ny impactan'izany? Ny ferahana miombo amin'ny Kristy raha lasianabavy, ny fanolorantsika teny. Izy Paoly ato amin'ity Toriteny 4:4 ny vakitsika teo ity. Andiny fafito, manana an'izao rakitra izao vilany tany izay mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery fa tsy aminay. Voagetsa manodidina izay nefa tsy tery verihevitra mamofo anjehana, tsy nafohy potraka, tsy maty. Fa zao mitondra fahafatesan'i Jesosy mandraka arivo amin'ny teny izay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Miara-miombo vitan'i Jesosy le ato. Atao amin'ny hita maso kosako manolotra ny tenako hiara-iombo aminy. Zay natao mitondra ny azo fijaliana, fa tsy hoe natao hoe mitondra ny azo fijaliana dia za ampijalely le vadiko isanandro. Io mihitsy ny any azo fijaliako, tsy natao hoe azo fijaliana dia za manolotra ny tenako hiara-iombo amin'ny Kristy. Ina natao hiara-iombo amin'ny Kristy? Omboana ny toetrako rehetrarehetra le mazao aho. Be dia be n'olona kristianina mivavaka fa ny maha izy azy foana. Misy fotoana ny resaka tamina rahalahy anankiray izay hoe ny fiainan'ny olona nge fiainan'ny olona foana toy izany.
fa asiany Jesosy fotsiny. Tamin'ny herintsika ny resaka fa maninona moa ny anatina tontolona fiangonana misy ady lahy, maninona ny anaty tontolona fiangonana misy ady vavy, misy fosafosa, misy fisainandratsy, misy fangalabady, misy fehezansatsisy aloha e. So te zany mamorina misy zany a de mandeha tena efa naheno mihitsiny ao anatina radio kristianina studio fa fangalabady avy izy rehetrarehetra miarakaraka ao daholo, manambady daholo reo a fa miaraka ao daholo. Zany hoe ato zany a atao amin'ny toeram-piasana, atao amin'ny toeran-trano, atao amin'ny tokantrano misy vady numéro 1, atao amin'ny toeram-piasana misy vady professionnel, ato vady domestique. De rehefa any an-trano de ty vadiko, de rehefa atao am-piasana de ty vadiko. Tontolo kristianina misy an'izany. Vangana kely tsika maheno any anatin'ny vaovao any hoe tompon'andraikitra anankiray amin'ny fivavahana mpiandry. Zany vaovao malaza be tamin'ity herinandro ty. Manolana anankizy zazakely kahatra 2 taona fotsiny. Fa maninona misy an'izany zavatra zany? Maninona no misy an'izany zavatra zany? Fa maninona ny tokantrano kristianina amin'izao fotoana izao no mikorontana ambony ambany. Nefa izy mivady samy mpiandry. Rehefa tonga ny alahady samy mipasoka sabotsy, samy mipasoka an'ilay akanjo fotsy, samy mipasoka tsara. Fa latsinainy ka hatramin'ny zoma adina akolany ao anatin'ny trano. Ohatran'ny akola anankiroa vao fakahita. Fantatrao ny ataon'ny akola anankiroa vao fakahita tonga de midansy. Tanange maka akola ray ataovy anaty toerana ray de alaiviny anankiray de atsipazo, tonga de midansy, tonga de tsisy resaka. Fa vao fakahita tonga de midansy, tsy hay hoe maninona fa tonga de midansy aloha de ho hita eo ny toyany. Fa ny tontolo kristianina nge amin'izao fotoana zao misy an'izany. Iainany zany andavanandro, fiainany zany, ny afetsifetsena fiainany zany, fitiavam-bola fiainany zany, ny tokantrano korotany fiainany zany. Fa maninona misy zavatra mampalahelo ohatr'izany ao anatin'ny tontolo kristianina? Ary mifona fa na dia ao anaty tontolona olona izay efa ao amin'ny Kristy ary eto ny tanana manandratra an' Jesosy. Alleloia. Ny amin'ny masoko mahita olona foana isan'andro tena mifona mpivavaka amin'ny fiangonana zany. Mahita an'izany foana ny masoko, ny vavako ny tsy miteny fa ny masoko ny ahy eo mandinika foana eo. Ary mahita foana ny fomba fietsiky ny olona sy ny fomba fitenin'ny olona sy ny fiarahan'ny olona monina amin'ny tontolo manodidina. Ny conclusion tokana zay hitako tsy miara-miombo amin'ny Kristy fa mbola velona ho an'ny tenany foana. Zao no mila tadidinao tamin'ny herintsika ny resaka ato anatin'ity tena ity de misy fahafatesana. Raha mbola za foana ny velona de ozy izy ny tenin'Andriamanitra manambara hoe tsy maintsy maty ianareo raha velon'ny nofo. Averiko raha velon'ny nofo ianareo tsy maintsy maty. Inona ny dika zany? Raha vao nofo no mitarika atsika, ny fomba fisainatsika, ny fomba fitondrantsika ny eo ankohonatsika eo, ny fomba fitondrantsika ny zanatsika, fomba fitondrantsika ny asatsika sy ny tontolo manodidina atsika. Fahafatesana foana. Inona le fahafatesana? Arerahana. Inona le fahafatesana? Kiviana. Inona le fahafatesana? Fahoriana. Jesosy maty noho ny amin'ny fahorintsika atao amin'ny tontolo ara-panahy. Fa isika mbola miaina fahoriana foana ato amin'ny tontolo andavanandro satria maninona tsy miara-maty aminy isika. Jereo tsara ny ambaran'ny apôstôly Paoly ato amin'ilay Korintiana 4:4, zay lofakitsika teo. 9:9, voageja manodidina izay nefa tsy tery. Inona dika zany? Tratra ny pression ny tontolo manodidina rehetrarehetra. Azonao vakina mihitsy ny epistily rehetrarehetra hoe inona ny zavatra iainan'ny Paoly. Fa ndraindray za mamaky indray nitady latsa-dranomaso mamaky an'ilay izy tena zany hienjana be nge zany iainanao zany ry Paoly. Nisy fotoana izy andeha hiakatra ny Jerosalema de nisy mpaminany anankiray Agabo ngama ny anaran'ilay mpaminany. De tonga avany ny Agabo de nahita fekibon'ny Paoly de nafato ny tanany de nentiny teo amin'ny Paoly.
ohatr'izao ny anaovan'ny olona ny tompony ty fekibo ty raha makany Jerosalema. Hozy izy Paoly atao ty ny fekiboko, fa za tsy vonona no fatorana ihany fa ho faty noho ny amin'ny Kristy. Ho faty noho ny amin'ny Kristy. Ho faty noho ny amin'ny fiangonana. Anaiky ho faty antoka amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ho za teo hoe isika mivavaka fa ny anatytsika any mitondra ny fahafatesan'ny Kristy ve isika? Miara-momba amin'ny Kristy ve isika? Fantatrao hoe fa zany fiarahana amin'ny Jesosy any tsisy zany ampo zany tsony. Tsisy fisehoana ho zavatra zany tsony. Zay ny tenena Paoly, rehefa miaraka amin'ny Kristy isika tsisy jiosy, tsisy jentilisa, tsisy kitianina, tsisy baribarianina, fa izy rehetra mitovy daholo. Fa raha vao mbola misy zavatra any anatin'ny fotsika any tsy mandeha amin'izay loany. Firifiry ny fiangonana miara-miangona eo. Le tsika moa ty kelikely dia sarotsarotra, fa misy le fiangonana mivelatra be reny fa samy tonga fotsiny. Dia sentiment fotsiny mandeha tao araka le resantsika hoe dadabe aneny nanao ny tilikambo. Misy dadatoanay zay amin'ny fiangonana eny ambanivohitra, izy nanao fandrobaratra, zay koa mahazo miteny an'izany. Dadatoanay nanao ny fandrobaratra io. Fiangonana ity. Misy olona zay miasa ao an-tranonay dia tantarany problema ao anatin'ny fiangonana izy dia fa le izy agny tena olona efa nandaniana vola be dia aloha mijanony. Takim pastera vola foana izy ka mihetsika namboarana ny trano sy ny namany rehetrarehetra dia ianao ve efa nandà firy million tato dia tato fiangonana vao ho borsin'ny pastera vaovao any indray fa aloha fa ato aloha dia ato no mijanona. Any am-po any mbola tafajanona daholo ny zavatra rehetra. Fiainam-baovao miaraka amin'ny Kristy raha lasina bava tsy zatsony ny velona. Fiainam-baovao miaraka amin'ny Kristy tsy hoe tsy mifoka sigara, tsy misotro toka, tsy mijangajanga, tsy manao an'izao, tsy manao an'izao, dia taia daholo zany. Fa le za voaomby mihitsy fiainam-baovao amin'ny Kristy. Za voaomby tsy zaho intsony, tsy izay tiako intsony, tsy izay mahafinaritra intsony, fa zay tia nitondrana. Raha zao ny fiainana tia nitondrana, zay zany aloha misaotra Jesosy aho. Zao indray ny zavatra fandehany, misy zavatra mandalo indray, misy zavatra mitranga, zay indray zany misaotra Tompo. Mampahereo foko ao anatin'izany, fa Kristy ary nitondra ny zavatra rehetrarehetra teo amin'ny toerako, tao amin'ny tontolo ara-panahy. Zay ihany koa hozy izy Paoly, tondra fahafatesa mandrakariva ao amin'ny teny izay. Fa rehefa zay ny eken'ny olona, rehefa zay no raisin'ny olona zay azo fijaliana izay, dia misy herin'Andriamanitra amin'izay miasa ao am-pony ao anatiny ao. La izy nge tsy volonté anao, ianao manaiky fotsiny. Jesosy hoe za vonona anombony amin'ity tenako ty. Jesosy hoe za vonona tsy zay tiako intsony, tsy anaraka sitrapoko intsony. Raha ianao ny anery tena hoe za raha manomboka androany tena ho vady endry amin'izay za manomboka androany tsy erikerika tsony io masoko eo, tonga dia mahitsy be. Isy fotoana Paoly nitantara zavatra zany, namaky an'ilay lalàna izy, hitany lalàna, aza mitsiry rehetra. Taraiky Paoly tao anatin'ilay izy, le aza mijangajanga, haiko zany. Aza mangalatra, mora. Aza manan'Andriamanitra kafakoatra anahako, tsy maninona zany vitatsika zany. Tonga amin'ny aza mitsiry rehetra amin'izay, niezaka amin'izay le volonté. Tsy tsiry rehetra tsony manomboka androany, tsy alina tsony manomboka androany. Fa ny anatin'ny Paoly any tena voatsindrona ihany, fa ahoana ihany na tafakatra ambony kokoa. Fa ahoana zany taraiky eto ambany eto. Problème antsika tia firenena mahantra, tia firenena afrikanina ty, feno fifampialonana. Feno. Na ny anatin'ny mpino ary feno fifampialonana. Manina koa zao ivolo io natao ohatr'izao zany ny anena teo fisainy. Tsy ampafiry zay manana an'izao. Angaza fijangajangana, angaza nialatra, angaza fonon'olona, tsisy mamon'olona reo, tsisy mijangajanga reo, tsisy mangalatra reo, fa fony reo, tsy voadio, tsy miara-miombo amin'ny Kristy reo. Dia nitoetra ny taloha ihany, nitoetra ny taloha, tsy maty le tena nyota, ary namaty ary le izy tsy iainany. Zany le teny ny tenin'Andriamanitra hoe miara-maty aminy alohantsika dia miara-miombo aminy, miara-voalevina aminy. Jesosy nandevina amin'ny fahotantsika atao amin'ny tontolo ara-panahy, tsika manolotra ny tenantsika ho atao batisa, atao amin'ny tontolo ara-nofo, aza miditra amin'ny batisa. Raha tsy vonona miara ho faty aminy aloha,
raha tsy vonina iaina n'izany zavatra zany jesosy hoe za te iaina n'izany zavatra zany. Raha ny sitrapony Paoly mba te hivoatra sy te hivelatra izy, fa rehefa tonga filazantsara izay nitoriany Ananiasy tamin'ny ry Paoly rahalahy, Kristiny naniraka te miteny aminao fa ianao dia atao fanaka izay anehoana ny voninahitr'Andriamanitra, aromafy ny zavatra rehetrarehetra hiaretanao voninahitra zany Andriamanitra zany. Osy Paoly tsy maninona, verinao fa moramora ny manaiky an'izany zavatra zany. Ianao mpianatra nianatra tany amin'ny sekoly ambony anankiray, dia tonga avany ny fanambaran'ny Kristy milaza, ianao dia ho atao mpiasan'olona. Rehefa ianao nianatra tany amin'ny fianarana ambony, rehefa miresaka le patronao tena henonao mihitsy hoe bas de gamme mihitsy, bas niveau zany resaka reto patron zany. Fa zany Andriamanitra mihetra eo zany nataony Paoly io. Amora amintsika mamaky an'ilay zao Osy Paoly zao, Osy Paoly zany io. Reo olona rehetrarehetra tompoiny Paoly reo sy andefera ny andro amanalina ireo, olona ambany niveau noho izy daholo reo, repetera ambany niveau, eritreretinao hoe mpanjono. Zay ny patronao nefa ianao nianatra teo ambany elatra Gamaliela, dia ianao mihaino an'ilay mpanjono. Rava mihitsy ny any anaty any, mihetry ny any anaty any. Fa rehefa vita zay dia jereo amin'izay ny ery any anatin'ny Paoly. Voakeja manodida zay fa tsy tery, very hevitra zay fa tsy mamofo. Afa izy zany hery zany, afa amin'ilay fanekena hitondra ny azo fijalian'i Kristy, afa amin'ilay fanekena hiara-iombo amin'i Kristy. Dia io le atao hoe mandeha amin'ny fiainam-baovao. Firifiry amintsika maniry andeha amin'ny fiainam-baovao, iova amin'ny fanavaozana ny saina, ho tahaka an'izao, ho tahaka an'zatsy, ho tahaka an'zaro. Tsy maintsy somi ianao aloha eo ambany fifehezan'i Kristy ianao. Dia manaiky ianao na tsy mifanaraka amin'ny sainao ary zany. Fa rehefa tsy manaiky ianao dia ianao ihany ny ianao, dia averiko eto ato amin'ny nofo misy fahafatesana, maty foana. Inona ny dikan'ilay maty? Miaina fahoriana foana. Natao fahoriana zay iainantsika io zany, tsika tsy mitondra ny azo fijaliana. Azonao ve zany? Ao matsara ianao fahoriana ao anatin'ny tokantrano, tsy mitondra ny azo fijaliana ao ianao zany. Azo mena tsiny le vadika, ka le vadiko manao azo, ka izy maka tsy ka izy makaroa. Azo atao zany. Fa raha maheno fahoriana ianao ao anatinao, tsisy asan'i Kristy zay ao anatinao, tsisy an'ilay herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino miasa ao anatinao. Satria maninona za ihany ny za, ny fiainako ihany ny fiainako, zay tiako anaovana azy io. Zay mahafinaritra ka, zay mba hitako fa mety, zay mba ohatran'izao. Ary ny tena loza dia zao, ny olona manolotra ny fiainana ho an'Andriamanitra, fa izy tsy mety ho fehezin'Andriamanitra. Atolotro anao Jesosy ny fiainako, atolotro anao ny asako Tompo. Fa rehefa lasa amin'izay Andriamanitra mifehy an'io asa io, dia asiany pression amin'izay ao anatin'io. Meo asa vaovao Tompo ka mafy be le manjoa ato, avy dia ampahoriana lava ohatr'izao. Nefa efa hoe atolotro anao ny fanekena ny Kristy ho Tompo raha lasiana bavy, dia fanekena omboana mihitsy, tsy za. Indray rehefa mieritreritra ny zavatra rehetrarehetra nanjoanay tany amin'ny taona lasa tany, ny fahoriana rehetra, ny zavatra very rehetra, ny fanambakana rehetra, ny fahadisom-panatenana, misy zany eo amin'ny Kristy. Ianao aza manao zavatra fahafabe sy fieritreretana fahafabe zany, dia araka amin'izay zany tsy mety diso fanatenana mihitsy, mandangy ianao. Tsisy an'izany. Miaraka amin'i Jesosy misy fotoana ianao diso fanatenana, tena mbo tsy napoiziko kosa. Fa vava fotsiny tsy miteny. Mivavany tsy miteny fa tsy iny mihitsy ny natenainao, ka tsy iny le nentinao ambavaka, fa dia vavamboarina fotsiny. Eny ekeko fa nidika zay diso fanantenana ary Tompo. Tena diso fanantenana tsika ny amin'izay, fa ekena fotsiny. Raha te hanana fiainantsika ao anatintsika, nandray fiainantsika tamin'ny alalan'i Jesosy, velona tsara ianao nanompon'ny Tompo, fa iny mazoto be ianao, misy hery any anatinao, vonona ianao andateny. Tadidiko tsara tamin'ny zavokan ve ty hatramin'ny goûter ny laviko. Hatramin'ny goûter ny lavina, tsy mety mihina goûter avy ataoko rakitra ny goûter. Satria ny anatiko any misy firehetana, misy fahazotoana. Rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana, mereraka ny any, memaina ny any. Inona ny mamaina antsika? Tsy miara-miombo ntsony amin'ny Kristy. Le voalohany iny mantsy automatika iny. Ohatra zazakely minono iny, tsy mila tory zaza mihitsy ny nono, fa voatoaka ao eo izy,
to de sokafa ny vava de hainy manao an'io ny olon-dehibe no sahirana raha-pononona indray ahoana moa fanaovana any ty mandroso samyvoaka ny lela trohana sa tsetsafony ahoana fanaovana azy fa ny zaza tonga de mahay an'izany fa rehefa mandroso ny androso fotoana mitovy amin'izay any very amin'izay zay fahaizan'izay androany ny afatritsika amin'ity androandroany ity jereo ny fiainantsika manahoana ny any anatintsika any fa raha vao maimaina ny any anatinao raha vao sahirana ny anatinao raha vao miaina fahoriana ianao ity nofinao ty ny mampahory anao ty ary io tsy mety ampifaliany zany io fa mahazo zavatra raha io de faly vetivety de miverina indray ny fahoriany rehefa avy eo raha miteny ianao ty vadiko ty tsy mahoatra an'izay olona raha omena vady oatra an'izay olona ary ianao faly vetivety fotsiny ianao de hitady antony hafa ndray ianao izy aloha efa mba hafa no le teo aloha ohatrany tsy de afaka loatra le tareniko ohatrany tsy de tsy hoe tsy mety faly tsika fa minahy zany ary ty mavita ny karakara mavita anao tena ohatrany eny ka moa de hita hoe inona fa de ekena zay anjary nofo daholo zany ty nofo ty mampahory voahory ianao ity zay ity tsy miara-miombo amin'i Kristy tsy afaka ny andeha amin'ny fiainam-baovao isika fa rehefa vonina isika ary manolotra ny tenantsika hiaraka iombo amin'i Jesosy de mandeha amin'ny fiainam-baovao amin'ny fomba tsy takatry ny saina amin'izay ianao de ohatran'io Paoly io faly efa nyresantsika teto zany ao anaty prison no miteny hoe hoy izao indray mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo aza mifaly satria tsara loka zany ny dikan'izany aza mifaly satria nahazo valim-bavaka aza mifaly satria endry ny zanaka aza mifaly satria vita ny trano fa mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo mifalia satria ao amin'ny tompo ianao mizara ny fifaliany Paoly zange hitanareo voageja ato fa za io nge tsy tery voageja manodidina fa za tsy tery falifaly foana tery ny tompo foana efa voagadro izy Silasy nasiana bloka hazo ny tongony fa mahavita midera an'Andriamanitra tsy misy fanantenany zavatra tsy misy fiandrandrana mirakla manokana fa nomena azy maimaimpona mirakla raha bloka hazo ny eritreretina tokony hoe rava fotsiny le bloka de mba mivoaka milamina izy roa ka iny prison ray manontolo ny ray rava ary tsy vita amin'ny prison ray manontolo ny ray rava fa mbola babo an'i Kristy ihany koa le garde prisonnier tonga de nialin'igny eritreretinao miroa maraina efa saika amony teny ngarainy efa nanatsoka ny sabany izy de amony teny ohatr'izao sy Paoly aza maninitra ny tananao aza manao ninina amin'ny tenanao ato daholo izahay gaga be le gardien prison hatramin'ny ovinina ny nisy an'izany hoe rava mifonja de ao daholo ny izy menakavy ny fanaon'ny olona tsinona izy mihitsy mandrava fonja de mitsoka fa ny tantaran'ny Paoly sy le prisonnier jerenao le impact an'le olona izay nanolotra ny tena no faty zay nanolotra ny tena zay nanaiky an'i Kristy hiara-iombo amin'i Kristy fa misy impact amin'ny olona hafa raha tianao nisy fetraikany amin'ny tontolo manodidina miara-miombo amin'i Jesosy tsy ianao no manao zay ahitan'ny olona hitanareo za mandefitra de zay ny tantaraina amin'ny olona rehetrarehetra tsika mandefitra zany mantsy fampianaran'i Jesosy mandefera osina de amin'ny tsirariny aza tsy mila miteny an'izany ianao fa misy herin'Andriamanitra miasa ao anatinao misy olona miezaka mandefitra fa tsy mety io vetivety fa rehefa miverina intelo iny ko raha tsinony olona de andifitra aminareo iny atao rara rehefa mirehitra ny toe-po ao anaty ao le maha olombelona aloha samy mizotra amin'ny lalany zany ina mahatonga divorce fisaraha-panambadiana sy ny sisa rehetrarehetra tsy matatotro le maha olombelona mandefitra indre mandeha indroa intelo efa fanararao tapaty kosa ny ato anatin'ity trano ity sérieux ko raha tsinonako anao an'izany foana le resaka tsika eto zany tsy hoe ataovy zao ataovy za tsy ataovy za roa fa atolory ny tenanao ekeo niaraka ho faty amin'i Kristy amen ny fo maraina ianao Jesosy za miara voaombo aminao eo amin'ny hazo fijaliana tsy za tsony ty velona ty
hiatrika le patronko masika be io tsy zatsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Ary rehefa Kristy ny velona ato anatiko dia izy mitarika amin'ny fotoana izay tokony tenenako sy amin'ny fotoana izay tokony anginako dia manaiky ny zavatra izay hitondrany Kristy ahy ary mihitra eo ambany fitondrany ahy. Rehefa zay ny anolorantsika ny fiainantsika io misy herin'Andriamanitra ohatry ny Paoly. Tsy Paoly rery angenina nomena ny herin'Andriamanitra fa isika ihany koa amen. Za ihany koa natao andeha tahaka ny nandehanan'ny apôstôly Paoly ary natao avokatra tahaka ny navokara. Nozy izy mipitarika teto hoe ianao tsy voatery toriteny fa ozy izy Jesosy nilaza tsy anareo mifidy ahy, za mifidy anareo io ary za manendry anareo mba andesy amoa ary aretany vokatra reo anomezany ray anareo zay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona zany na inona. Rehefa manolotra ny tenanao faty ianao mavokatra ianao amin'ny tontolo zay misy anao. Misy olona gaga tsy mila manao démonstration akory ianao, tsy mila mitory Jesosy be akory ianao. Reo ankonanao reo fa mahafantatra tsara zany Jesosy zany. Ozy izy ny tenan'Andriamanitra milaza hoe rehefa avy nitory indre mandeha na indroa. Misy karazana olona ny ankonany volosany isan'andro, ny sasany menacena, ny sasany vonoina mihitsy ary. Filazany tsara inona no voarain'ny olona amin'izany? Fa rehefa miara-miombo amin'ny Kristy ianao na tsy miteny ary vavanao misy mandinika ianao. Matsiaro fijona vavolombelona anankiray izay ahako. Tena mba variana mihitsy ahako tamin'ny tantara zay tranga tany Maorisy. Zay aloha tena fantoka tanteraka tany anatin'ny âme sy conscience ko any misy zavatra eto. Za tsy inona ny aina tontolo na fikambanana mitory zava-pana. Tsy mitory eo tahiny ianao rapitso ravaka pitso eo arotsaka Andriamanitra aminao fitahiny lanitra rehetrarehetra ka miposinao indray tsy atonony tsy zany ny anoko. Fa zany haino zava-pana. Zany haino an'izany hoe tena fikatsahana ny tompo zany haino an'izany hoe tena tsy ambaratelo fifadikanana sy ny fifandraisana amin'ny tompo. Fa rehefa anjera le tontolo izay misy dia mbola nisy fisaratsarana tao amin'ny zareo. Mbola nisy fisaratsarana teo amin'le mpitarika. Ary rehefa tena nisaraka zareo tena natsiaro ohatran'ireny ankizy tsy zazakely tsy nisy mpiary eny mihitsy ahako. Natsiaro ny tena fa ahoana ary zany fa maninona ary le mpitarika le olona zay neveriko fa ohatran'izao lasa nalay-panahy tamin'ny vola. Dia rehefa nalay-panahy tamin'ny vola dia lasa nitsokana ka ny andafy avy eo. Inona ny anton'izany? Nofo ange ny anton'izany raha lasanabavy. Ity nofontsika ity matahotra ny nofaty, matahotra ny idiran-doza, matahotra ny hotratran'izao rehetrarehetra zao dia mitady vonjy ho an'ny tenany. Dia lasa amin'izay nataon'ny tompo nahita ny zavatra nitranga tany Maorisy tamin'ny 2018. Dia nahita rahalahy anankiray dia mijoro vavolombelona daholo le tontolo manodidina. Le tato zany niaraka ry zareo fa henonao hoe misy ady mangatsiaka. No niala ny ana zay miala eo dia mitantara zavatra daholo fa ahoana zany. Namidiny le rahalahy tany amin'ny Moramanga dia fampizarahan'izy roa lahy. Ohatra zao nge fandeha zao, ohatra zao fa ahoana ihany ary ty fiarana amin'ny tompo ty. Tany Maorisy amin'izay nahita miaraka eo ry zareo efa depuis 1977 miaraka eo 7 lasa 8 lahy miaraka ahoana reto rahalahy reto fa reto ve zany tsy mba miady mihitsy to mitovy ihany le zavatra toriana ato sy ato fa maninona atony nisy fisaratsarana fa ato misy firaisana satria misy olona nanolotra ny fiainany ao hiara-iombo amin'ny Kristy tsy mitady izay asoa azy, tsy mitady izay mety aminy, tsy mitady izay ampahalezy azy fa mitady izay asoany hafa. Zany ange fifampizarantsika io hoe zany mampatonga antsika eto miaraka amin'ny fampandroso hoe mba ho hitanao ato amiko Jesosy, dia ahafahanao ihany koa mizara Jesosy amin'le tontolo manodidina anao hoe za tsy mitady izay afaly ahy sy ampandroso ahy. Mitantara le rahalahy izay nipetrahanay dadabe anankiray tamin'ny 1977 izy enjana be ny resaka ady mainty sy ny fotsy teto Maorisy. Fa zao nitsangana le rahalahy anankiray fotsy hoditra dia nanatona anay izy dia nandohalika teo anatrehanay izy dia ozy izy nyresaka mifona aminareo mifona aminareo mainty hoditra noho ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zay nyainanareo. Zay ozy izy tena mbola lotika ny fonay le rahalahy anankiroa reo olona jiolahy anankiroa zany le mainty hoditra fa nanomboka resy lahatra izy tamin'ny filazantsara dia nanomboka nanara-maso an'le zoko be fotsy hoditra anankiray evereo fa soforma le izy ka olona tena vonina anompony hafa. Zay zavatra zay ny hitandry zareo nakasika ny fony dia natonga azy nanolotra ihany koa ny tena no mpanompon'ny hafa.
zao mila fantatra ao anatin'ny fonao isika dia mpanompo ny ankohona tsika isika. Ahoana ny atsaranyio ankohonanao io? Mpanompo ny ankohonanao ianao. Ahoana ny atafavoaka ny fiarahana ao anatin'ny tokantranonao io, izanako io mpanompo ny zanakao ianao. Zay ny atao hoe miara voaombo amin'ny Kristy. Tsy zaho intsony fa raha vao mbola za fahafatesana foana zay alehako rehetrarehetra. Io fidiram-bolako io fahafatesana, vola mety miditra fa tsisy firaisana mandeha amin'izay loany io. Ao anatin'ny tokantrano mety andeha. Ina moa midika le hoe mandeha na atsangana trano nareo mivady 4 étages 5 étages mitsangana ny ary na vita société ndray atso ao zao ohatra mety be, ohatra mahafinaritra be, fampivoaka ny trano, mody fampitatana tsara mihitsy, mody fanao série mon amour. Azo afenina amin'izany ny zavatra rehetra. Fa raha vao tsy za mihitsy ny miombo, tsy mandeha amin'izay laoniny zany io. Mivoaka foana ny d'origine. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra manambara ao amin'ny bokin'ny Matthieu 7, ny trano atsangana eo ambonin'ny fasika. Maninona? Tafatsangana ihany. Fa tonga ny rivotra, tonga ny tafiotra nameliny rika. Menjery zany trano zany, ny rodany zany ary lozany fenjerany. Raha vao tsy mirona eo ambonin'ny vatolampy, raha vao tsy miara-miombo amin'ny Kristy zasy ianao, lozany fenjera. Reraka tsika, kivotsika, tsy mivavaka tsontsika. Raha vao tsy tanteraka sitrapotsika, tsy mivavaka tsontsika. Fa rehefa miara-miombo amin'ny Kristy isika, ninona zavatra mitranga? Afaka mandefitra ny zavatra rehetra. Amen. Afaka maharitra ny zavatra rehetra, afaka mifampahery, afaka mamela heloka. Tsy vita ny mamela heloka amin'ny herin'ny tena fotsiny. Zay ny tenenako anao, ity afatra androany ity tsy fitenenana anao hoe nda nataovy zao sy nda nataovy zao, fa afatra hitenenana anao mila miara-miombo amin'ny Kristy amin'izay ianao atao amin'ny tontolo hita maso, satria efa vita ny Jesosy atao amin'ny tontolo tsy hita maso. Rehefa miara-miombo amin'ny Kristy atao amin'ny tontolo hita maso ianao, mandeha amin'ny fiainam-baovao ianao, gaga ianao hoe ary zaho alasa niove. Nanana dadatoa gentilisa be zay ako fa tena mba vaky vava mihitsy ngarainy tamin'iza converti hoe tena niova ity elahy, tena niova elahy. Fa zay dadatoa anay zay tena enjana be zany. Rehefa tesitra izy tena asiny an'izany mihitsy hoe alika elahy fa tsy olona. Fa ao anaty foko ao tena henoko mihitsy misy asan'Andriamanitra miaro ny foko. Avy nandeha tany Tomasina zay tamin'izay dia adiniko tany Tomasina le clé sy tournevis. Efa eny ampovoan-dalana tsy haiko teo atsapanana nataiza. Adiniko le clé sy le tournevis. Alika elahy fa tsy olona. Fa henoko mihitsy ny asan'ny tompo miaro foko. Tonga dia tsy miteny, tsy malahelo fa raha taloha tena latsaka ranomasoko amin'izany. Ka izy io mantsy za zany tsy niara-ny aina tamin'ny dadanay fa izy io ny solon'ny dadako hoe tena enao ve rangamy miantso aho ohatran'izany. Fa henoko misy fiarovana ny apoany satria misy azo fijalian'i Kristy iainana isan'andro, misy fanekena ihetra isan'andro, misy fandavatena ao anaty ao. Tsy ezaka famiko zany fa za manaiky dia izy miasa. Lazoa le namanao ianao manaiky dia izy miasa ao. Amen. Fa raha vao tsy manolotra ny tena tsikisika, tsisy ninina azo ny atao. Zay ny tenin'ny Paoly, izay velona tolotra ho amin'ny fahatesany mandrakariva. Mba ho hita eo amin'ny tenanay mety maty ihany koa fahaveloman'i Kristy. Dia ho hita eo amin'ny tenanao mety maty fa velona Jesosy. Na tsy teny ary vavanao hoe velona ho a Jesosy, tsara ho a izy. Misy erantsika zay miova ho azy rehefa iresahana mikasika an' Jesosy. Ohatra zany zao hoe za zao raha ohatra ka misy miresaka amiko fotsiny dia ahoana le ohatran'izao fa raha vao misy miantso tamiko paster tonga dia miova mihitsy ahoana tahiny tofo na vaovao. Dia ohatr'izay ihany koa tsika rehefa ao amin'ny Kristy, raha miresaka fotsiny aminao ny olona ahoana le anohatran'izao vomaheno fotsiny ianao tahiny Jesosy raha tonga dia miova ny anahy ohatran'izao. Efa misy pôzy spécial, mba misy pôzy pino mipetraka ao anaty ao, vonina fotsiny miandro topy ty ay ty. Fa tsy mila zany tsony ianao fa anatin'ny fiainanao andavanandro dia fahita Jesosy. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra milaza mba hiaraka aminareo zay fahitanay fa momba anareo Andriamanitra. Dia ny olona te davy ny démonstration zany ny atao entina mbavaka zany ny ady afetsifetseny evangelika Jesosy io.
raha voaka anao ty tena ataoko fantatry ny olona fa Jesosy Kristy namoaka anay. Raha vao misy manontany ahoana fa ndeha n'ity tranonareo ty tena vetivety kosa dia vita Jesosy nanao an'io. Fa milazanao mihoatra lavitra anao izany ny voninahitry ny tompo rehefa miara-miombo aminy ianao, rehefa iainanao zany. Amen. Ataontsika hivavaka, ataontsika hitsangana dia hiresaka amin'ny tompo. Raha fehezina ny resaka teo, miara-voaomby, miara-maty, miara-levina, ary mandeha fiainam-baovao amin'ny Kristy. Fa olana tsotra manolora ny tenanao hiara-voaombo aminy. Tsy hainao tsony ny velona, tsy hainao tsony manao izay tianao atao, tsy hainao tsony mandeha araka sitraponao, tsy sitraponao tsony io, tsy izay tianao tsony io, tsy asoanao tsony io, tsy izay mametimety ny tenanao io, tsy izay mametimety ny fiainanareo menakavy io, fa Kristy sy ny sitrapony dia ho hitanao fa hiasa ao anatin'ny fiainanao izy. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.